Iany ary tompoko, alleloia. Finaritra mifankahita amintsika rehetra ato anatin'izao pejy izao fotoana efa nifanomezantsika iresantsika aloha hevitra anankiray mafonjafonja anio dia mikasika ny troisième œil izany na ny masom-panahy ihany koa no entintsika hiantsoana azy. Troisième œil, masom-panahy, ho azavaintsika hoe maninona no masom-panahy le izy rehefa avy eo ho azavaintsika. Fa mialohan'izay dia hamaky verset hoentintsika milaza, hoentintsika manambara fa tena important be ity resaka masom-panahy ity eo amin'ny sehatra ara-panahy. Ny Matthieu toko fahaenina andininy faharoa amby roapolo no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matthieu toko fahaenina andininy faharoa amby roapolo mivaky toy izao: ny maso ny jiro ny tena, ko amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fahatelo amby roapolo: fa raha ratsy ny masonao dia maizina avokoa ny tenanao rehetra, koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manahoana ny alehiben'izany fahazavan'ilay izay fahamazinana izay. Zay zany ambaran'ity Matthieu toko fahaenina andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ty hoe ny maso ny jiro ny tena, dia miainga eo amin'ny maso io no mitondra ny lumière fahazavana ho an'ny tenantsika. Ka raha misy an'izay ombre izay, izay obscurité izay au champ de vision antsika na amin'ny alalan'ny fahitantsika, dia manazava ny bokin'ny Matthieu filazantsara araka ny Matthieu hoe ho tahaka ny ahoana ary izay fahamazinana sy faharatsiana effet cause ho aterak'izay champ de vision fijerintsika izay araka ny topika hoentintsika hitondrana fanazavana eto ity. Eny ary ilay plan hoe tsara sy ratsy dia ny fahamarinana ato amin'ny baiboly no hoentintsika manazava sy manindry an'izay hoe tsara araka ny baiboly, ratsy araka ny baiboly. Mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra tafiditra. Vavaka vetivety ary sika. Ianao ihany koa dia mivavaha any amin'ny toerana misy anao any manoloana ny sujet izay ho resantsika. Misaotranao zay ry ray masina tsy to, misaotranao foana noho ny famonjena nomenao sy natolotrao tamin'ny alalan'ny zanakao latokana Jesosy Kristy. Tamin'ny alalany no nahafahanay nahita sy nahafantatra fa misy ny lalam-pamonjena afaka samborinay sy izoranay, ary an'io izay dia iresaka ny amin'ny tontolo ny fahitana, champ de vision à l'œil nu, na amin'ny alalan'ny troisième œil, masom-panahy izay ho azavainay manomboka eto amin'ny alalan'ny soratra masina fampianaranao ny herin'ny filazantsara. Mangataka ny autorité anao, mangataka ny fahefanao, mangataka ny anjely mpiambina avy aminao. Fantatray Jesosy fa efa eo foana ny anjely mpiambina, efa eo foana ny herin'ny tsy to ho anay izay efa racheté ao aminao, efa eo foana izay privilège sy opportunité izay. Fa n'io izay dia mamerina manonona an'izany satria izany ny fampianaranao dia ny itodianay aminao foana, metrahanay ny zavatra rehetra izay kasainay sy ataonay ho ampelantananao. Ny raha maherinao ny tombo-kasehan'ny fizarana, ny raha maherinao ny tombo-kasehan'ny teny izay hoentina ho ambara eto, ary ny fahendrenao ny tompo no mitoetra eo ambonin'ny fifampitanay hafatra fifampizaranay eto anio. Ny aja sy ny dera dia anao erery any ao Elohim, ary ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny tombo-kasehan'ny herin'ny filazantsara ilay raso fanekena alliance teo amin'ny hazo fijaliana tsy maina no eto koa mamatotra an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Eny ary tompoko ity resaka troisième œil ity antsointsika hoe masom-panahy ity araka ny teny fampidirana no etiko teo dia tena important be izy ity amin'ny fahafantarantsika ny lalam-pamonjena fiainantsika ny soratra masina, ny expérience. Satria araka ilay Matthieu toko fahaenina andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo no vakintsika tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy teo dia raha misy défaillance izany amin'ny masontsika, ny fahitantsika, dia mazava ho azy fa misy obscurité ihany koa effet cause aterak'izay masontsika mijery izay. Satria à travers ny masontsika amin'ny alalan'ny sens fahatsapana
premier sens 5 sens sy deuxième sens dimension nambonin'izay dia ity sujet atsika masom-panahy ity ny troisième ity tsy de tiako loatra ny tena an'le troisième satria zareo amin'ny tontolon'ny ésotérisme sy ny occultisme ny tena mampiasa an'izy io fa ataoko hoe ity resaka masom-panahy ity dia tena hoe zava-dehibe mihitsy ary tena important be hitako tena hoe tokony ho resahantsika satria ny antony a de tsotra be ny akamaroan'ny mpino a any am-piangonana de tsy manana fahitana izy ny boky noabolana nefa de nampianatra antsika tsara mihitsy hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana fa le fahalalana dia partirany fahitana de mbola misy fanambarana ihany koa any amin'ny boky noabolana raha tsy misy fahitana de atondraka kanara-po amin'ny ratsy ny olona raha tsy misy an'izay vision izay raha tsy misy an'izay maso misokatra izay dia atondraka zany hoe en abondance toy ny hoe voatay ao anatin'ny firindrana anankiray amin'ny lafim-panimpona ilay olona fa toy ny voafitaka nefa izy eo satria raha tsy misy fahitana de atondraka hanara-po amin'ny ratsy de izay le nambarako toy hoe ny atsika sur le plan bible foana lay hoe tsara sy ratsy dikan'izay de hoe tsy afaka misezira ny sitrapon'Andriamanitra ilay olona satria tsy mahita izy Andriamanitra dia fanahy de tsy maintsy maso-pahitana ihany koa no ahafahantsika manana privilège sy opportunité misezira ny zavatra rehetra ao amin'ny tontolo ny fanahy Andriamanitra dia fanahy Jaona toko 4 ary zany ny antony hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona tsy maintsy ateraka indray ary ambara amin'ny baiboly mihitsy hoe zay ateraky nofo dia nofo am'izay hoe ateraky nofo zay de ny 5 sens mazava ho azy ny maso ny orona ny vava ny tanana ny fahatsapana voalohany de lay dimensiona voalohany fa izay de par connaissance fotsiny par fahalalana no ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'ny vision tsy amin'ny alalan'ny fahitana misy poids be zany zavatra resantsika zany fa le efa hoe mahita rehefa hoe misokatra ny masom-panahy misokatra ity resaka antsoina hoe troisième ity de tena mahita mihitsy ary eo tsika de afaka miresaka ny hoe en esprit en vérité alleluia ho jerentsika any amin'ny farany fotoana ho zaraintsika mantsy ny fotoana dia ny resaka troisième œil ny tontolo olombelona ny plan tsy biblika tsara potseritsika zany ary ho azavaitsika eto ho demasika antsika eto zany ary ny tapany faharoa de ho resantsika ny troisième œil ny masom-panahy sur le plan salutaire araky ny baiboly de toanatsika toko sy andiny mazava tsara mazava ho azy ao anatin'izay eny ary ohatrany ahoana ary ny famakafakatsika nyty resaka troisième œil plan charnel ity plan olombelona ity ary ataoko ao anaty fonoteny hoe plan satanika ity plan ny demony rahalahy sy ranabavy ny fehin'izy io de izao ny plan olombelona ny plan démonie dia isika no miprovoke azy io isika no manana obsession isika no manao travail isika no manetsika selon ho an'ny fisainatsika sy ny fieritreretantsika izay tolotsaina avy amin'ny esprit anankiray dia tsy baiboly izay ho avy eo tsika nazavan'izay satria lay plan faharoa de mazava tsara fa Andriamanitra mihitsy no mitondra anao ary manokatra ny masonao ary iny le anambarana ny bokon'ny apokalipsy hoe manan-karena sy efa niary fananana be kanjonao lay ory mitanjaka ferena farofy sy ny sisa rehetra mividiana ody maso ahosotrao ny masonao mba hitanao fa ianao lay ory lay mitanjaka lay ferena lay farofy sy ny sisa rehetra am'izay fotoan'izay de Andriamanitra mihitsy no manome anao an'lay ody maso ahafahan'ny masonao misokatra anananao an'lay troisième œil zavatra roa samihafa ireo ary matetika ilay plan charnel avy amin'ny nofoko avy amin'ny fisainako ary efa nazavaintsika teto foana hoe attention
tandremo sœur sy frère fa ny démonia dia miasa betsaka izy ao amin'ny tontolon'ny émotion sy ny sentimentsika ao amin'ny tontolon'ny âme. De ao izy no misehonoriratsika, ao izy no manome conseil atsika, ao izy no manome torohevitra atsika, izany le anton'ireny développement personnel ireny, ao izy no manome intelligence atsika. Zanak'izao tontolo zao a dia manan-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava, ao izy no manoro hevitra atsika, manome conseil rehetrarehetra, manome coaching atsika, ao izy no manome ny usurpation ny amin'ny resaka ministériel, ny amin'ny resaka don spirituel, ny zavatra ohatr' zany, ny plagiany amin'izany, ny baiboly, ny toko sy andininy rehetra, ao izy no manao travail. Fety satana. Ary zay le ambarany amin'ny Genesis toko fahatelo hoe ny satana dia fetsy noho ny bibidia rehetra. Ilay menarana, ilay biby lava dia fetsy noho ny bibidia rehetra. Ary zavaintsika eo fa misy fifandraisany betsaka amin'ity resaka troisième œil ity, io menarana io. Dia satria izy no minorirantsika tellement lay olona te hiprovoquer, manana an'ilay envie, manana an'ilay obsession hoe te hisokatra ny masom-panahana. Ho azavaintsika eo zay rehefa avy eo. Dia manao travail izy, manao effort izy, manao fifadikanina izy, manao zavatra be da be izy. Inona avy zany zavatra zany? De izany ny anton'ireny sport de bien-être, yoga, méditation, sy ny sisa rehetra ireny izay mbola plagiat sy usurpation ihany koa. Ny fahendrena no men'Andriamanitra tato amin'ny baiboly. Ohatra any amin'ny bokin'ny Matthieu dia mampianatra tsara mihitsy Jesosy hoe rehefa mivavaka ianareo dia midina ao amin'ny efitrano mangingina, dia ao amin'ny efitrano mangingina dia miteny mangina amin'ny rainareo ianareo, fa ny rainareo no amaly ianareo ao amin'ny mangingina. Zany hoe zay méditation zay se refermer en soi, dia misaisirana zay koa ny démoni en tant que hoe ny démoni dia esprit, dia voly dia fanahy, anjely izy, nazera. Être célestial izy, manaiky an'izany ianao. Na dia hoe création ary izy. Dia ao anatin'izay izy no milomany betsaka, ao anatin'izay izy no mampita n'ilay fahendrena. Ary tsy inona izany fa ny pratikan'ny religion hindouisme, ny pratikan'ny religion bouddhisme, ny occultisme, ny resaka ésotérisme, ny spiritisme, izay rehetra mety ho tontolon'ny mystique, mitondra anao amin'ny univers cosmique. Raha miresaka cosmique tsika dia miresaka pouvoir, miresaka angovo, être surnaturel, hybride, ohatra ny Nefilima ireny. Ary ny Nefilima dia nivady tamin'ny zanaka vavan'ny olona, hybride avy eo ny olombelona, dia naringa an'Andriamanitra. Zany hoe misy an'ilay mélange an'ilay semence atao amin'ny sahany edena. Any ilay tena bazin'ilay izy. Ilay semence atao amin'ny sahany edena, ilay semence an'ilay menarana. Ho azavaiko zay. Rehefa nanota i Adama sy Eva, dia nisy an'ilay semence tao amin'ny menarana, tao amin'ilay biby dia fetsy noho ny biby rehetra. Contaminé i Adama sy Eva, dia tonga tao amin'ny ADN antsika ilay izy, tonga maka toerana any amin'ny point vital atsika rehetrarehetra any ilay izy, tonga maka toerana any amin'ny cellule atsika any ilay izy, any amin'ny nerf atsika rehetra any. Dia io ilay tsy vitan'ny effortsika ny manala ilay izy, io ilay tsy vitan'ny fiezahako, io ilay tsy vitan'ny fisainako sy ny fieritreretako. Za tsy miteny hoe ratsy ny fampiasako ny tenako manompo an'Andriamanitra, za tsy miteny hoe ratsy ny fampiasako ny tenako amin'ny fifadikanina, hoentiko manomba an'Andriamanitra tsy ratsy akory zany. Tsy ratsy ny famolahako ny tenako ao anatin'ny vavaka, tsy ratsy ny endrim-pamolahana tena rehetrarehetra, fa tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra. Levitikos Torah, Hébreu, tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra. Ary ilay rano Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, iny semence iny indray natolony aina. Sotroinareo rehetra ity ny rahako tao amin'ny efitra ambony, ilay alliance, ary iny raha iny dia ozony bokon'ny Torah, ozony baiboly hoe ny raha dia aina. Ary Mosesy misy passage any amin'ny Torah na mafy izy nanadio. Satria ny raha iny manadio, dia izay ihany koa no manome métaphore amin'ny tenantsika anankiray hoe mandray an'ilay raha tao amin'ny efitra ambony, izay misotro ny nofo, izay misotro ny rahako sy mihinana ny nofoko no manana ny fiainana manakizay. Zany hoe a partir an'izay dia régénéré indray isika, a partir an'izay dia
mipotika sy mialevina lay semonsa adamika azo tamin'ny satana lova semonsa sanamena rana semonsa sana bibilava izay contamination azotsika tamin'ny alalany Damaseva izay tsy voafafa ny fiezahantsika sy tsy voalevo ny ezaka ataoko amin'ny asa-panompoko rehetra tsy fantatro na azonao zany fanazavako zany zava-panazy ny zavatra zaraiko anao zany ary misy lanjany be mihitsy misy poids be mihitsy ary tokony misezirany zany ianao ary mitohy am'izay mifandraiky am'izay manoloana ny sujet atrika hoe troisième œil dia tsy maintsy misokatra tsara zany ny masonao masom-panahinao de mahita ny détail sy ny cas par cas ny am'izany zavatra nazavaitsika izany dia miaraka am'izay dia misy ny choix ataoko hoe choix divin zany hoe safidy avy amin'Andriamanitra mihitsy zay Andriamanitra no mametraka azy atompotsika dia tsy trahitsika tsy voafitaka isika am'izay fa mirekolte an'izay fruit zay dia mihinana an'ilay fruit ny vatan Jesosy Kristy sy ny rahan Jesosy Kristy mihinana ny tenin'Andriamanitra de miaraka am'izay zay lay nazavaiko teo hoe mirégénérer atsika mirestaurer atsika mamono an'ilay rasy adamika izay misy semonsa na bibilava nolovaitsika tao amin'ny sahany tena alleluia tsara Jesosy teo de nilaza hoe ry zareo amin'ny tontolon'ny hindouisme ny occultisme ny ésotérisme zay rehetra mystique eto santsika de manazava lay plan charnel tsy resaka salutaire selon la Bible fa ilay famaritana nofaritako tany amin'ny voalohany hoe isika no miprovoke azy satria manana soafy itsika tsika olombelona mantsy jamais satisfait itsika dia ao anatin'ny de nature humaine hoe ao anatin'ny obsession foana tia fantatra curieuse ohatrany Damaseva tao am'sahany tena hoe efa nandranan'Andriamanitra izao hoe tsy azo hinanana lay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de curieuse ieva de hitany satana par analyse zay curiosité zay de nitsezirany lacune izay fahalemena izay satana zay faiblesse izay ary zay ihany koa ny fiasany eo amin'ny fiainantsika andavanandro misy olona anankiray te hanana maso fahatelo izy misy olona anankiray te ahita ny tontolo ara-panahy izy misy olona anankiray te hafantatra ny tontolo cosmique izy ny tontolo astral ny tontolo ny pouvoir sy ny tontolo rehetra majika te ho être surnaturel izy te ho super héros izy satria influencé à partir ny zavatra jereny ohatra hoe ny dessin animé na ny film na ihany koa ny boky sy ny karazam-pampianarana mikorina rehetra ety amin'ny réseau ny resaka ohatra hoe urantiana ny resaka ihany koa hoe éveil collectif na ny fampianarana majika sy ny pensée positif ny développement personnel ny hypnotisme sy ny zavatra ohatra hoe miara-miasa daholo reny ary reny lay diversification an'ilay esprit ao anatin'ny cet esprit an'ny satana plénitude ny fanaratsy dia tellement lay olona ao anatin'ilay obsession tiany hoe mba misokatra ny masony de misezira azy ny démonie de minorir azy amin'ny alalan'ny conseil sy mitary-dalana azy zay foana ny fomba fiasan'ny satana de entiny eo amin'ny plan sy ny religion sy ny culte hindouisme zay manao pratika betsaka ny bouddhisme zay manao pratika betsaka an'ty resaka maso fahatelo ity ozavaitsika de masiketrika hoe ahoana ny pratikan'izy ireo teo tsika de nanazava hoe ozy ny fampianaran'i Jesosy hoe rehefa mivavaka anareo de midira ao amin'ny efitrano mangingina de ndrainareo ao mangingina no mahita anareo ao mangingina de izy no mamaly anareo ao mangingina selon ny toe-potsika zay zany ny fomba vavaka noentin'Andriamanitra nampianariny atsika ahafahany manana relation sy connexion ahafahantsika misokatra ny masom-panahintsika miandoha am'izay fa ny démonie koa de misezira an'izay message zay misezira hoe ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo ohatranao nzay hoe fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo zay vao teo tsika de niteny an'le hoe isika de amin'ny mahampanota atsika
tsy misy marina na de iray raha ozony soratra masina satria tsika de mpanota daholo en tant que hoe rasy adamika ota ny torotoroana antsika de arak'ilay nazavaiko teo hoe misy an'ilay semence na biby lava atao anatintsika semence lay nylovaitsika atao amin'ny sahany edena zay ny mampanota antsika de misaisiran'le message matio nampitaiky teo hoe ao amin'ny efitrano mangingina méditation inona moa ny tena secret an'ity méditation ity isika manana ny vavaka nampianaran'ny tompo manana ny vavaka izay hoe ao anatin'ilay vavaka dia adoration a louange a mivelatra be mihitsy lay vavaka hoe connexion relation amin'andriamanitra tsotoa zay le vavaka zay jusqu'à hatrany amin'ny fetra hoe dimension en esprit en vérité tiako voarainao zay alleloia de ohatran'izay ihany ko ny fiasan'ny démonie ao anatin'ny pratika ny méditation izy de miditra ao amin'ny efitrano mangingina se refermer sur soi zay le méditation zay de ao amin'ny tontolon'ny émotion sy ny âme ora nefa arak'ilay nazavaintsika teo ary ny baiboly manamafy an'izay zay mahatonga ny baiboly nampianatra antsika hoe andriamanitry ny fiadanana ny anamasina atsika ho tanteraka mba samy ho ambinina avokoa ho arovana avokoa ho tahin'andriamanitra tsotoa ny corps âme esprit atsika mba samy ho tanteraka ao anatin'ny atratrany perfection 1 Thessaloniens 3:25 raha tsy diso aitsio am'izay fa mety diso de oro anefa eto misy an'ilay olona izay manana ny obsession araka ny fanazavaintsika teo sy lay soafy hoe tia nisokatra ny troisième œil de par analyse satana eo à côté dia minourira azy à travers ny pratique ny religion zay tsy baiboly de miditra amin'ny resaka méditation izy de ino ty méditation ity travaienany tontolon'ny émotion ilay nazavaintsika teo hoe champ de bataille any devoly travaienany tontolon'ny âme de ao anatin'izay hoe manao travail any tontolon'ny âme izay ianao dia ianao no mirétablir araka an'ilay conseil an'ilay biby lava sy lay mena rano tao amin'ny sahany edena izay semence atao anatin'ny vatatsika izay tsy maintsy Jesosy Kristy ny raha Jesosy Kristy no nettoyer antsika tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra tsy maintsy lay io aina Jesosy Kristy io semence kristika io no manongotra an'izay semence adamika miaro semence biby lava izay mihitsy le izy dia à partir an'io manao an'ilay méditation lay olona dia manomboka eo am'izay ny antsoina hoe possession lente grave be zay zavatra resahako zay zay zavatra tsiriko zay hoe possession lente manenona no mitena an'izay hoe possession lente zay fatatsika rehetra hoe inona dikan'ny possession mitoy amin'ny resaka possédé zay possession lente de mamela tsy kelikely an'ny satana azo toerana itsika satria ao anatin'ilay travail hoe inspiration expiration de inona ny banjinao videnao ny esprit anao grave be zany sœur sy frère videnao lay esprit ahoana nefa oziny baiboly hoe rehefa miala amin'ny toerana anankiray ny démonie miala ao amin'ny efitrano anankiray de rehefa hitany fafoana izany efitrano zany de mitondra fanafito hafa indray izy mahery lavitra noho ny teo aloha zay lay possession lente de petit à petit zany dia maka possession ao amin'ny toeran'ilay olona lay 7 esprit selon an'ilay semence biby lava semence adamika lava tao amin'ny sahany edena izay efa mahazo toerana ao amin'ny izay efa par nature efa ao anatin'ny tenany olombelona de exploiter ny semence biby lava iny zany hoe petit à petit omeko toerana omeko fahefana zay le possession lente ampitandremako atsika omeko autorité omeko fahafahana hanana possession amiko mba ho fananan'ilay biby lava zany sœur sy frère voarainao ve zany zavatra teneniko zany
de miaraka amin'ny travail ana méditation de fatatsika hoe inona ndray koa ny yoga de resaka stretching, resaka prendre soin ny vatana, sokafanao daholo ny étirenao ny ozatra, ny taolana, ny point etsika de resaka an'le 7 points vitaux, zany hoe amin'ny vatatsika dia misy toerana anankifito toy ny hoe centre de gravité atsika atao amin'ity plan spirituel ity fijoroan'ny olona anankiray ho ara-panahy izy de ireo point anankifito ireo fahafenoana plénitude ireo no ivon'ilay semence nyresantsika teo hoe semence ny biby lava tao amin'ny sahany tena de ireo lay antsondro zareo manao ny pratika ny bouddhisme sy ny hindouisme ny tontolon'ny ésotérisme sy ny iray tendro am'izany ao anatin'ny mystika rehetra hoe angovo fitoeran'ny angovo chakra 7 chakra ozy izy ireo de manomboka any amin'ny taolany moja any ny colonne vertébrale atsika manome endrika biby lava atraty amin'ny loha atsika rehefa tena hoe soronao ny nofo de la colonne vertébrale iny hatrany amin'ny loha atsika tena manome forme biby lava mihitsy zany de anambarako aminao fa hoe tsy misy parazara mihitsy na ny création na ny fipetrahantsika na ny endrikitsika en tant que hoe mitafy nofo isika sy ny bridana tsy misy nofo fa hoe taranaky ny menarana marina isika ary zay mahatonga an Jesosy Kristy ny teny hoe nofo mandra tsy mahazo mandova ny fanjakany lanitra satria nofo mandra de y compris la endrika biby lava manomboka amin'ny colonne vertébrale atsika manomboka aty amin'ny taolamoja atsika mandalo plexus solaire mandalo amin'ny gorge atsika point chakra zay anovozany zareo hindouiste sy ny bouddhisme sy ny sisa rehetra angovo zany zavatra resantsika izany de mandalo amin'ny entre an'ireto maso anankiroa reto hitanareo ny karana mainty ry zareo hindouiste ireny manisy an'le point noir eto amin'ny eto ampovoan'ny masony ety maso fahatelo de préfiguration anatin'ny métaphore izy mampita zavatra am'ireny de miakatra ty amin'ny atodohany mivoaka ty amin'ny tendrony lohany mahitsy de amin'iny misy an'ilay poison iny misy an'ilay hoe poison midika ihany koa hoe pouvoir tsy de tiako miresaka an'ity pouvoir ity satria ny pouvoir dia andao ataontsika hoe anaty foniteny plan satanika izay fa ato amin'ny baiboly izy de hoy isika indray hoe na de hoe misy ihany koa ny côté hoe pouvoir an'Andriamanitra autorité an'Andriamanitra fa efan'Andriamanitra de atsoitsika hoe fruit de l'esprit vie éternelle semence kristika zay no atsoitsika azy fa lay pouvoir ilay poizina tao misahany edena izay tokony foanatsika sy netoaetsika amin'ny raha Jesosy Kristy araka ny fanazavantsika teo dia miamahazo toerana ao amin'ny tena ny olona anankiray satria exploreny exploiteny omeny fahefana avelany mihitsy ho mpanjaka ao aminy ilay semence biby lava lay semence atao amin'ny sahany tena de petit à petit se transformer ho être kondalany am'izay ilay olona manao ny pratika manokatra n'ity maso fahatelo ity. Sœurs sy frères, za tsy miteny hoe ratsy ny yoga, za tsy miteny hoe ratsy ny développement personnel, za tsy miteny hoe ratsy ny tontolon'ny spiritisme sy noatran'izany fa sur le plan biblique dia mazava tsara fa tsy misy resaka salutaire ao anatin'izany ary ny tena danger ao anatin'ilay izy dia rehefa transformer ilay olona ary misokatra amin'izay ny maso fahatelo ny troisième œil à partir ny hoe manao pratika ny méditation izy vavaka de ny méditation araka ny zavatra andresantsika teo de mamela an'ilay fazina possession lente amin'ny alalan'ny mantra sy ny tantra sy ny pratika ao anatin'izany zay à long terme amin'ny alalan'ny respiration travailler sur soi miditra ao anaty développer ko momba ny zaho développer ako ho être misitaka amin'ilay hoe dimension mahizaho aho dia développeko lay vatana tsy voatsapa ao anatiko ho
vatako de am'izay fotoan'zay a dia manatratra ny antsoina hoe vatana subtile tsy voatsapa ilay olona mietsika ilay vatany a vatana fana lay vatana émotion lay vatana ame lay vatany esprit rehefa tena miakatra ny dimension dia lay esprit kondalany lay esprit mialatsina tena ty hoe tony lasa bible ava personnifie zany iny olona iny a fa a partir an'izy hoe misokatra am'izay ny maso fahatelony dia miatteindre ny antsoina hoe monde nirvana izy a mirencontrer être avatar sy tena misy reny a za de miteny aminao fa tsy mijanona dessin animé fotsiny ny resaka hoe super héros sy ny resaka avatar sy ny monde nirvana sady mampita message any zany fa zareo elite an'izao tontolo zao zay mafantatra n'izay zava-miafina izay zareo elite an'izao tontolo zao zay efa miaina sy mikirakira ao anatin'izay manana ny antsoina hoe fahafahana manao an'ilay projection astrale zareo a tsy adala kory izy micréer message sublime amin'ny alalan'ny dessin animé fa hozarina am'izany ny zanakao a hozarina amin'ny alalan'ny virtuel sy ny fahitana sy ny fandrenesana ho tafiditra ao amin'ity tontolo ny maso fahatelo ity ny zanakao de rehefa tanteraka sy parfait amin'ity resaka yoga sy méditation ity lay olona efa nylazaintsika teo hoe ny méditation a dia miexploiter an'lay possession lente lay esprit an'lay bibilava atao am'sahany etena ary mamoa an'lay angovo lay poison lay pouvoir an'lay bibilava mipetraka ao anatin'ny antsoina hoe chakra amin'ny vatatsika am'lay 7 points vitaux toy ny centre de gravité mampijoro ny olona anankiray a de exploiter io zavatra io amin'ny alalan'ny yoga zay fanokafana ny zavatra mihidy rehetra amin'ny tenatsika zay rigide ny tenatsika zay tsy assoupli am'lay paramètre contexte resantsika eto a dia ny contexte ny méditation izany dia sokafana ny taolana sokafana ny point vitaux rehetra sokafana ny nerf sokafana ny muscle sokafana ny âme sokafana ny point vital atsika sokafana ny maso pahitantsika de io lay troisième œil de rehefa parfait am'lay travail le olona dia misitaka amin'ny vatany am'izay ilay antsoina hoe amany a io lay vatana subtile ny resantsika teo satria ny vatantsika de corps amy esprit misy ny vatana métaphysique de misy ny vatana fana misy ny vatana mbola fana ihany koa esprit zay amin'ny teny gasy izy afana daholo na ny saina ny ame ny émotion fa amin'ny teny frantsay izy miavaka tsara hoe ame et esprit de lay corps subtile zany lay ame misitaka am'izay a de iny no miditra amin'ny tontolon'ny virtuel io no miditra amin'ny tontolon'ny saina sy ny émotion rehetra de zany no mahatonga andreny a olona manao projection astrale mamango voisin izy a mizoira maka plaisir manao firaisana amin'ny zavatra misy zany sœur sy frère ny monde ny vatan'lay vatany mamango tovavy ananany fantasme izy de iny tovavy iny mizoira amin'ny alina na tovolahy ihany koa esprit zay le hoe esprit mari de nuit mamangy olona anankiray mivisiter voisin miexplorer ny tontolony cosmique misy lay antsoina hoe étapena ascension fiakarana ao amin'ity pratique ny hindouisme ity daholo zany ity tontolony ésotérisme sy ny occultisme ity zay izany zavatra resantsika zany de izany resaka hoe ascension izany dia miatteindre n'lay maître ascensionné miakatra foana zany lay dimension ary ilazako aminao fa rehefa tafiditra am'izany ny olona dia de plus en plus izy miditra amin'ny antsoina hoe fifanarahana pacte satria ilay antsoina hoe maître ascensionné dia tsy inona koa rehefa nisy fotoantsika nanambaran'izay fa ireo kitana astre iza ny astre iza ny kitana ao amin'ny tontolon'ny univers ao amin'ny tontolon'ny cosmique ambony tsy takamaso isika tsy miteniteno azy reny any amin'ny zana-bolana sy ny zavatra ohatran'izany reny fa préfiguration an'ny fahamarinana atao amin'ny baiboly hoe misy ihany koa ny tontolo tsy takamaso na de misy ary ny ambony tsy takamaso zay tsy maintsy aleha amin'ny zana-bolana tsara ny tompo za zany de mampita message amintsika foana hoe ny zavatra rehetra misy ny zavatra rehetra iainantsika ny zavatra rehetra tsehatsika ny zavatra rehetra
kirakiraitsika sy vinavinaitsika sy mandalo eo masitsika dia misy message biblika sy fahendren'Andriamanitra avokoa ary mampita message ao anatin'izany foana ny soratra masina. Dia anjaratsika no miseziran'izany amin'ny alalan'ity resaka sujet antsika ity hoe masom-panahy misokatra ity. Dia rehefa tafiditra ao amin'ny tontolon'ny nirvana tamin'ny alalan'ny fanompoana Krishna sy ny dieu de Shiva isan-karazany mirencontrer être avatar, mirencontrer anjely any le danger amin'izy ary ireo le antsoina hoe maître ascensionné, ireo lay consultendry zareo ao amin'ny tontolon'ny masonika ny elitan'izao tontolo zao ry zareo mpanao sorona dieu de Moloch, ry zareo civilisation égyptienne, ny mythologie grecque tafiditra tao anatin'io monde univers ny cosmique io tao izy ireo nanovo pouvoir, tao izy ireo nanovo fahalalana, tao izy ireo manovo intelligence, ao izy ireo manovo hoe inona ndray no plan tsara hoentina vokarina ohatra ity amin'ny resaka didin'akanjo ahafahan'ny izao génération zao taitaitra mahita tovavy na tovolahy manao akanjo mitondra didin'akanjo tahaka izao dia manaitra filànana dia miaraka amin'iny mirohatra ihany koa ny fanolanana, mirohatra ny von'olona, mirohatra ny viol collectif, mirohatra zavatra intelligence inspiré ao amin'ny tontolo cosmique sy tontolo astral io daholo izany zavatra resantsika izany ary ny olona sélectionné agent satana tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe projection astrale no mandray an'ilay fahalalana izay lay tondrona hoe maître ascensionné lay anjely nazera. Maninona no anjely nazera? Satria mazava tsara ny soratra masina Efesiana 4:1 hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa fanaratsy eny amin'ny rivotra. Dia iza le fanaratsy eny amin'ny rivotra? Dia voly lay nazera, Lucifera dia tonga satana izy. Mpanjaka, mpanapaka ny fahamazinana izao tontolo izao. Ireo lay ennemi invisible fanaratsy eny amin'ny rivotra dia ireo no miona amin'ireo lay olona tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe misokatra ny maso fahatelony manana ny troisième œil izy dia manao ny projection astrale izy dia ao anatin'ny fanahy diversifié dia misy ny mpamosavy efa ambony dimensionna be dia manovo fahalalana ao izy ao ihany koa ireo voyante na voyant pijery tontolo mpamboatra vitana sy noatran'izany zareo kabalistika manao projection astrale ao izy dia manovo fahalalana amin'ny anjely lay antsoina hoe maître ascensionné izy ainsi de suite araka ny fanazavako teo ny mpanao lamody, ny mpamorona marika toka, reny mpanamboatra diversion toy ny star aka sy ny V-Voice sy ny zavatra ohatrareny hatramin'ny intelligence ny resaka film, intelligence artificielle tsy ny zavatra be da be ohatrany hoentina midisperser an'izao taranaka izao tsy ahafahantsika mifantoka amin'ny filazantsara, tsy ahafahantsika mifantoka amin'ny salut famonjena, tsy ahafahantsika mandray an'ilay aina natolotry Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia miasa ireo elita ireo araky ny conseil omeny ny démonie azy ao anatin'ny contexte hoe famarinana ny zanak'olombelona any amin'ny tontolon'ny fitomaniana sy ny fikitrohan'ify. Hatreo sœurs et frères, libre arbitre tsika. Tsy anjarako miteny anao hoe aza manao projection astrale, tsy anjarako miteny anao hoe aza manao pratique na hindouisme sy ny ohatran'izany satria raha ny zavatra misy dia be da be amin'izy ireny manam-pahendreny eo anivon'ny fiarahamonina. Ary zay foana nefa lay fitafian'ny satana hoe modèle izy eo anivon'ny fiarahamonina, idole izy eo anivon'ny fiarahamonina, mamirapiratra izy eo anivon'ny fiarahamonina, élite izy eo anivon'ny fiarahamonina, olona manana valeur izy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny sisa rehetra. Fa lay face cachée anjaranao no mamantatra, anjaranao no misaisir à partir an'izany message nozaraiko taminao miaraka amin'ny référence biblika tsotsotra izany. Asanareo raha nahita an'ilay témoignage ny famille Pierre Misaël, grand maître Kung Fu Wissa, rehefa nisy ny fanafiana tao Ambatomainty dia mantsavosavy be mifanazavana any amin'ny farany hoe maty fe perabe sa tsy maty dia tao no niteny hoe nisy fofona manitra dia
nanjavina de fatin'olona hafa sisy là samy manana ny fitantarany daholo zany fa moi zany je dis hoe par analyse au moment hoe tonga ny mpanafika de hoy aho hoe nanao projection astrale i grand maître tompoko laperabe de moment an'izy nanao projection astrale iny any sitaka tamin'ny vatany métaphysique ny vatana amin'ny malay corps subtilany de nipoaka ny tafondro tonga ny miaramila tonga ny mpanany bohitra de nitifitra n'lay vatana tsy misy aina tsy misy fanahy dikan'izay dia tsy tafaverina tamin'ilay vatany grand maître intsony zany lay vatana amin'ny mafa ao amin'ilay tontolon'ny Krishna sy ny Shiva sy ny monde ny nirvana ny tontolo kosmika satria ny lehilahy dia manana grady zay ma grand maître azy ary efa mpiofana tany amin'ny temple Shaolin izy araky ny grady ananany amin'ny maha grand maître azy dia capable tsara izy amin'ny resaka projection astrale de tao anatin'izay projection astrale an'izay izy de nisy an'ilay misère de tsy tafaverina tamin'ny tena antsony de ny endrim-pahafatesany sy ny endriny nandaozany tany de izay tontolo astrale séparation an'ny vatana sy ny pratika lalabe zany zavatra zavaiko anao zany sy ny vatana subtilany de tao no fotoana tsy maintsy idirany iaspiren'ny fiaina tsy hita azy lioka toko faha 9 Lazarus lay mpanan-karena dia hitantsika eo ihany ny tantarany rehefa ratry zay aizany misy azy tsy mamoaka jugement am'izay tsika tsy mamoaka famaritana any am'izay tsika fa fanazavana tsotra fotsiny hoe tena misy ty resaka troisième œil ity resaka projection astrale ity izay miopana betsaka sy mifototra amin'ny fanokafanao ny être sur soi fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo ny pratika n'ilay yoga ny pratika n'ilay méditation ny famoazanao an'ilay sémence adamika sémence an'ilay bible lava ny famoazanao an'ilay pouvoir tontolo kosmika ao anatin'ny vatanao mahazo toerana tsara anatin'ny point vital anao any lay ambaran'ny baiboly hoe tamin'ny otano niterahana antsika hoy Davida tamin'ny otany nanorotoroana antsika RS ota ihany koa no novaintsika tao amin'ny sahany tena Iatamaseva. Nisy passage any teny hoe ry zareo elita n'izao tontolo zao ry zareo ao anatin'ny fikambadana miafina be da be ny mpanompo dieu de Tuote ny mythologie grecque ry zareo égyptienne tontolon'ny occultisme sy ny sisa rehetra dia manana ny maso fahatelo io iany tompoko ary aty amin'ny tontolon'ny mondialisation dia régénéré izay satria ity bible lava ity dia manana natiora foana izy hoe régénéré ihany koa hitanareo ny bible lava miofo izy de miala lay hoditra an'iny dia misy hoditra vaovao indray amin'ny tenany fa bible lava foana izy de ohatran'izay ihany koa hoe ny mythologie grecque ny mythologie égyptienne eo foana lay esprit hoe Shiva eo foana lay esprit hoe Thoth eo foana lay esprit Baal eo foana lay esprit Baphomet eo foana lay esprit isan-karazana Mamona sy ny toy izany zay ny tompona tamin'izany ary mbola tompony amin'izao fa métamorphosé zay le hoe ao anatin'ny phase de régénération ny bible lava de izany no anton'ny élite mondiale atao anatin'ny tontolon'ny mondialisation amin'izao zavatra sy vanim-potoana iresantsika izao de tsy iza zany fa ry zareo masonika izany ry zareo illuminati ny azy de apetra mihitsy ny symbolany tanao le triangle de misy maso l'œil qui voit tout tsy miteny ho azy zany message zany hoe l'œil qui voit tout maso fahatelo mahita ny rehetrarehetra mihitsy sady mahita antsika azo tsapaitanana du premier sens no mahita ny tontolo ara-panahy ihany koa arak'ilay miresantsika teo hoe mifanena amin'ny anjela grave be io mifanena amin'ny anjela io satria be da be ny olona milaza azy hoe mifanena tamin'ny anjela nahita anjela sy ny manao témoignage eo am-piangonana sy ohatran'izany bon za moa me fotsiny rehefa sady malahelo rehefa mahita tranga ohatran'ireny satria tsy fantatry lay olona hoe exposé izy raha tena vrai lay témoignage fa par discernement ny ankamaroany ihany koa de eton'ny émotion sy ny sentiment any izy de mandangy izy ao anatin'lay témoignage satria te ho être remarquable sy te ho être homena valeur izy ao anatin'ny culte anankiray na ao anatin'ny toeram-piangonana anankiray bref parenthèse kely iny
momba ity resaka hoe masonika sy ny zavatra fikambanana miafina ity tena mandinika isika hoe mazava be hoe misy ireo antanatohatra iakarana hatrany amin'ny antanatohatra faha 2 32e degré zay le hoe ascension resantsika teo maître ascensionné iona amin'ny anjely ary tena misy zay pratika izay ary zareo no miconseiller ohatra hoe président malagasy na tsy malagasy afrikana na sy ny sisa rehetra izay membre ao amin'ny antsoina hoe plan ordre mondial satria zareo no ametraka an'izay esprit bibity indray zay esprit antikristy zay fa mitohy am'ty resaka maso fahatelo ity de zareo no mikirakira rehefa maray an'le message à partir an'ilay projection astrale lay olona manana ny pratika an'izay de mahazo conseil de hoe izao indray ny politika hoentinao ifezana amin'ny Madagasikara izao indray ny tsy fandriam-pahalemana tsy maintsy créenao amina firenena anankiray créé ohatra hoe ao Azambia ny alatra voamaso créé ao Azambia ny resaka volamena créé any Pretoria ny resaka varitsinjo na ny tosika fameno de rehefa manao propagande de manaova baratin fotsiny manaova resaka tsy misy mandeha am'lolony fa me sitraka me plaisir amin'ny resaka fampandihizana fitombenana ny olona sy ny ohatran'izany ainsi de suite de aveo am'izay ianao no manao propagande culte de personnalité sy ny sisa rehetra afahanao maka crédibilité sy ny ohatran'izany ny fahendrena sy ny tolotsaina am'izany rehetrarehetra zany politika démocratie ou pas démocratie na régime dictatorial na resaka ohatran'izany sy ny sisa rehetra de tolotsaina avy amin'ny fikambanana miafina avokoa tontolo masonika ry zareo eli tany amin'ny 32e degré misy dikan'izay hoe 32e degré zay satria izay lay esprit an-tsatana de i se référé foana am' Jesosy Kristy fatatsika hoe Jesosy Kristy teo amin'ny 30 taona mahery kely teo izy no nahavitany ministerany de misy an'ty esprit miafina ity esprit serpent bibilava semence atao amin'ny sahany tena ity ny grade farany ambony ihany koa de 32e degré sœurs et frères mamerina message amintsika hoe ny zavatra misy rehetra dia miteny avokoa ary misy fampianaran'Andriamanitra avokoa mitohy amin'izany rehetrarehetra zany ary mampita message amintsika foana Jesosy Kristy dia inona moa ny grady amin'izany fa grady REA tsy detailleko aminao zay fa chevalerie spirituelle ny fiantsondry zareo azy de izany reny ohatra hoe farany ambany ty zavatra resantsika ity izany reny resaka hoe prix Nobel de la paix izany reny resaka hoe chevalier de l'ordre national de mena samboady miteny atsika fa grade masonika daholo reny manokatra ny sainao ary mampita message aminao satroboninahitrytsika dia selon la Bible fa tsy selon izao tontolo zao de tsy fantatro na nahita tamin'ny fatiny Johnny Hallyday izy de nihira tena nataony mihitsy hoe nanolotra ny fanahiny tamin'ny voatoro izy tamin'ny voatoro tamin'ny bibidia nanolotra ny momba azy tamin'ny 900 izy de rehefa nampidirina tao amin'ny katedrale anankiray izy nandrasana tao de nirana hira masonika hymne masonika de misy représentant à gauche à droite de ny fatiny lehilahy nentina namakivaky ny lalatsara ary ny décorena satria vita ny asana ny rahana azy ary miaraka tamin'izay le hoe asana ny rahana zay de be da be ny amma notroany zany fanahy izany esprit Johnny Hallyday mba ilazako amintsika fa ny hiran'izao tontolo zao ny starahaka sy ny ohatr'izany misy esprit grave be daholo ao ambadiky reny misy an'ty semence adamika semence bibilava semence Shiva Krishna semence na 3e ity ilazako amintsika fa izany ny zavatra misy ary tsy epargne amin'izany tsika zay le ambaran'i Jesosy hoe ety amin'ty zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana fa arovana amin'izany fahoriana izany arovana isika ety amin'ty zao tontolo zao ity
zay le hoe mahita fahoriana ty zao tontolo zao ty de tsy resaka problème personnel fa izany zavatra resahako anao zany hoe exposé tsika ao anatin'ny tontolon'ny maso fahatelo ao anatin'ny fikambanana miafina misy olona tena efa ograde mitatana firenena misy olona efa tena ograde mitondra fiangonana misy olona efa manao projection astrale mizara tenin'Andriamanitra ho anao misy olona efa mahavita projection astrale sy manana fifatorana pacte amin'ny satana mametra tanana aminao sy milaza mitonina mahita fahitana sy vision sy fanasitranana aminao izany ny antondreo faux prophète biby dibe dabio Madagasikara reo ny fanjakana mangina satria fatany fa mpiara-miasa amin'ireo ary zay le zavatra nresahako teto hoe fanjakana bibidy de miara-miasa foana amin'ny faux prophète izany faux prophète fa ireto manana ny maso fahatelo reto manana andreo zavatra nazavaintsika teo hoe miainga amin'ny tontolon'ny nirvana ny avatara ny dieu de Shiva ny Krishna amin'ny alalan'ny pratika sy ny yoga sy ny méditation projection astrale miditra amin'ny tontolo mystique occultisme ny ésotérisme sy ny sisa rehetra milaza voyante mamboatra vitana ainsi de suite ny kabalista ny mpisorona kohenina bisopy etc tsy voatanisy be da be izy ao Madagasikara mandrapahamaraina ny andro tsika hitanisan'izany eto foana atreo zany sœur sy frère dia mampitandrina atsika fa raha voarahinao ny message nampitaiko aminao amin'izay tapany voalohany zay hoe misokatra ny maso fahatelo tontolo mystika tontolo chanel izaho no miprovoqué azy satria izaho manana soif manana besoin satria izaho influencé par l'esprit izy Andriamanitra tsy maka fanahy voasoratra atao amin'ny baiboly zany zao Jehovah Andriamanitra reo dia tsy mba Andriamanitra mpaka fanahy zany izy fa satana mpaka fanahy dia tellement efa influencé itsika aspiré dia lasa participer amin'ny activité tontolo troisième œil ary lasa agent isika dia lasa manatanteraka de tsy inona izany fa ny besoin lay maître ascensionné représentant losifera nazera-tany an-danitra fanaratsiany amin'ny rivotra ireo lay rehefa manao projection astrale ny olona anankiray de miona amin'ireo anjely reo izy de ao izy no manofo pouvoir ao izy no mandray zavatra mystika ao izy no mandray fahalalana araky ny fanazavana nytsika teo izy ao izy no lasa mpanasitrana ao izy no lasa mpanotra ao izy no lasa susisela ao izy no lasa be da be mihitsy araky ny diversité any démonie ao anatin'ny antsoina hoe fanafito ratsy noho ny teo aloha indray ilay niterahanatsika nanorotoronanatsika tamin'ny RS itsika voateraka mpanota tahaka ny zaza hiditra mitapany faharoatsika ary atreo amin'iny possession lente troisième œil manomboka aty amin'ny hoe stade farany ambany indrindra manao pratika yoga méditation mandalo expérience astrale de mandalo ny antsoina hoe fiakarana ascension mamonjy ny maître ascensionné miconsulter conseil sy ny ohatran'izany manofo pouvoir mifanena amin'ny être avatar sy ny ohatran'izany miatteindre ny monde nirvana manovo angovo amin'ny tontolo cosmique mijery fahalalana amin'ny tontolo mystika sy ny ohatran'izany rehetrarehetra atreo sensation du bien-être fa lay olona tonga lasa hoe maître mihitsy lay olona tonga zany le Bouddha za lay manam-pahendrena za lay Gandhi iza lay Dalai Lama iza lay zay esprit zay lay te se référé foana amin'ny zanak'Andriamanitra ary zay le ohatra ny raisiko teo hoe Jesosy Kristy teo amin'ny 30 taona maherikely teo izy mijanona vitany ministerany de zay koa le grady 32e degré chevalerie spirituelle ry zareo masonika omena ao anatin'izay atana tohatra izay zay valeur izay ho an'ny être astral anankiray vatana fanahy izay voaositry satana amin'ilay semence bibilava mifotsy mahazo toerana lasa pouvoir lasa maha être surnaturel azy
lasa maha hybride an'ilay olona, lasa maha super héros an'ilay olona, lasa maha avatara endrika an'ilay olona, dragona kely, mahasolom, lasa izany ilay olona. Fa endry izy eo amin'ny fiarahamonina, intelligent izy, indre tahaka ny menarana ozy ny baiboly, ananany zany. Mora tahaka ny voromalala, savant amin'izany izy. Mpanoratra izy, sy ny sisa rehetra, coach développement personnel izy, mitsabo amin'ny hypnotisme izy, sady mikirakira fananao ihany izy, mametra tanana amin'ny marary izy, mitory-tena any am-piangonana izy, milaza pahafolo-karena izy, se souhaiter, miféliciter à gauche à droite izy, amin'ny réussite ny adepte sy ny mpino aminy, sy ny sisa rehetra. Fa hiditra amin'ny plan biblika isika. Eto zany dia tsy misy resaka Dieu de Paf, Dieu de Memphis, tsy misy resaka Tsiote, tsy misy resaka Baphomet, tsy misy resaka Baal, tsy misy resaka Moloch, tsy misy Dieu de Grec, tsy misy civilisation égyptienne, fa resaka fanasy fahamarinana. Ary ty tapany faharoa ity ny tena tiako hitondrana antsika hoe sœur sy frère. Ny ataontsika dia manompo fotsiny ihany, averiko ihany. Ny ataontsika dia manompo fotsiny ihany, averiko farany hoe ny ataonao dia ny manompo fotsiny ihany. Aoka tsy ho amponao ny obsession sy ny soif hoe tiako mba hisokatra ny masom-panahiko. Za tsy miteny hoe ratsy zany. Fa ny tena tiako ampitaina aminao dia hoe tsy effortko, tsy pratika, tsy ny tenako, no filahako, ahafahan'ny masom-panahiko hisokatra. Zay no mampiavaka ny ty tapany faharoa ity, ary oporofotsika amin'ny baiboly zay. Fa avelao Andriamanitra mahita fity amintsika no anokatra ny masom-panahintsika. Ny zavatra tena tiako ampitaina amintsika dia hoe ny salut frère, ny famonjena frère, ny don spirituel frère, ny resaka ministère sœur sy frère, ny resaka talenta dia Andriamanitra no mahita fity amintsika ary manositra atsika, manome atsika an'izany izy, omeny ny malala ny maimaim-poana izany na dia matory aza izy. Baiboly no mampianatra an'izany. Fa na matory ary ianao dia ao anatin'ny nofinao, omeny malala ny foana, maimaim-poana izany, omeny privilège isika, omeny faminaniana isika, omeny zava-panahy isika. Ary zany dia manambara métaphore, préfiguration ihany koa fa miasa foana Andriamanitra rehefa mahita ny mpanompo ny manompo sy miasa araka ny toro lalan'ny baiboly. Zao Jehovah Andriamanitra reo dia mandinika ny vosony fo ary mamaly atsika tsiraray avy izy araka ny asany avy. Dia miaraka amin'izay ity olona ty sokafako ozy Jesosy Kristy ny masom-panahiny. Andray ohatra tsika tany am-piandohantsika dia niteny arak'ilay Matthieu 4:4 hoe ny maso ny jiro ny toena, zany hoe important be zany ty resaka maso ity masom-panahy misokatra ity, satria à partir ny hoe masom-panahy antsika misokatra dia tena mahita mihitsika hoe en esprit en vérité, fa tena misy kay ny zavatra céleste azo tsapaitanana mihitsy kay ny voninahitr'Andriamanitra, azo iainana mihitsy. Ary zany ny zavatra tiako voray anao, satria azafady ny akamaroantsika rehefa miditra fiangonana sy mamonjy fivoriam-bavaka dia fivoriana tsotra, miala tsiny amin'ny tena an'izany, aza susceptible itsika, aza sarotintsika amin'izany zavatra mesazy apitaiko zany. Fa ny akamaroantsika dia tonga amin'ny toeram-pivoriana itsika, amin'ny toeram-piangonana itsika dia mihira etanina, mamaky soratra masina. Zao dia ataontsika ny hira fa zao, etanina ndretsika ndrotsaka rakitra, etanitsika ndrodimo, zao dia iroso amin'ny filazandra ray itsika, zao dia raisy mitsodrano, ainsi de suite. Iroso amin'ny fotoanan'ny fandraisana isika, lahady voalohany tsy faefatra, ainsi de suite, programmena zany. Fa tsy eo ilay hoe masom-pahitana misokatra. Tena tiako hoe voray anao mihitsy zany zavatra ho ampitaiko aminao zany. Mpivory tsotra fotsiny isika, miparticiper, acteur tsotra fotsiny. Ohatrany hoe misy miditra amin'ny salle de cinéma dia mandeha ny cinéma dia mijery cinéma dia passif. Miandry ny début jusqu'à la fin, mijery hoe ahoana ny fiafaran'ilay film, iza ny rôle, iza no deba, iza ny mpampijaly, iza ny zao. Zay fotsiny zany no activité antsika ao am-piangonana. Oro anefa
raha mandinika isika ny tranolay fionana tany amin'ny testamenta taloha ny kulta tany amin'ny testamenta taloha dia hoe io misy voninahitr'andriamanitra mihitsy midina io misy afo mihitsy miraraka mandevona ny fanatitra troisième hoe zany misokatra ny masom-panahy mahita an'izany ary ry abrahama ry mosesy ry elisa reo tsara lazany finoana rehetra tao amin'ny testamenta taloha hatraty amin'ny testamenta vaovao a dia miresaka mivantana mihitsy a amin'andriamanitra tsy toa ary Jaona raha nanoratra ny bokin'ny apokalipsisy dia nisokatra ny masony a tao amin'ny nosy Patmosy ary noentina tamina fahitana dimensiona indray izy ary nomena azy tao anatin'ny vision daholo ny zava-panahy rehetra zany hoe zany zavatra ohatran'izany tokony ho voaloham-bokatra ananatsika oro anefa ny contexte ny filazantsara efa miresaka faraonana isika izao sœurs sy frères mafimafy zany message a zaraintsika izany mafonjafonja kely saorana ny tompo tena zava-dehibe ry havana ny fisokafan'ny masom-panahintsika ahafahantsika mahatsapa fa hoe io misy voninahitr'Andriamanitra ahafahantsika misentir mitoucher miaina ary acteur ao anatin'izany tsika mizohira ao anatin'izany resaka tontolo-pahitana amin'ny alalan'ny masom-panahy misokatra izany tsika nisy fotoana ny mpianatra nentin' Jesosy Kristy hitokana tamina tendrombohitra anankiray vavaka Luka 7:5 valomboropolo hatramin'ny 9:30 resaka transfiguration a Petera, Jakoba, John de rehefa noentin'Andriamanitra noentin' Jesosy Kristy hivavaka izy zanak'Andriamanitra tamin'ity tendrombohitra anankiray ity a dia misokatra ny masom-panahy ary nahitan' Jesosy Kristy izy a teo voany ny fitafiana ny tarihany lasa manjelanjelatra be a ny fitafiana fotsifotsy lasa oram-panala de tahaka izay koa Elisy Mosesy a andaniny sy ny ankilany a tao anaty voninahitra gloire de nietsika moa ny tontolo aranofo hoe tsara raha mamboatra trano ilay eto sika nyray ho anao Jesosy a nyray ho an'ny Elia nyray ho an'ny Mosesy a zay le réaction humaine zay le semence bibilava fa ny tena tiako ampitaina amintsika de hoe tao anatin'ilay fahafohizantena andeha hivavaka hiaraka amin'i Jesosy Kristy ny fanekena hoe io misy maître raby eo mpampianatra eo zay aliana io de aliako foana zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra de tao anatin'izay hoe disponibilité ako zay à tout moment zay manaiky aho sambatra ny tompony mahita ny mpanompony manaiky azy amin'ny asa rehetra ny rahany azy a zay zany la image ato amin'ity Luka 7:5 sy ny mitoy ity tena passage important ry havana dia Jesosy Kristy miaraka amin'ny izy teo lahy reto Petera, John sy Jakoba dia zanak'Andriamanitra être céleste ilay tena zanak'Andriamanitra mitafy voninahitra eno tsara ity fa noho ny masony izy ireo tsy nisokatra mihitsy hatramin'izay ary izy ireo nalain'Andriamanitra nitokana nanehoan'Andriamanitra n'izay privilège zay ary eto dia manindra an'le hoe avelao Andriamanitra ninokatra ny masontsika ity Jesosy zay miara-matory amin'izareo antsambo kely ity ity Jesosy zay manasitrana olona marary ny paralysisa ity rehefa misokatra kay ny masontsika de mahita fahitantsika mamirapiratra ao atsika ny voninahiny misy transfiguration rayonnement an'ilay gloire sahazatsika izay mitaky fahonona tena amintsika fa saotsika anao ohatra nisy telo mirahalahy hoe tsara petraka eto anao Jesosy ny sisa rehetra itsika indray no mametrapetraka fa tsy misezira n'ilay gloire lay fanokafan'Andriamanitra ny masom-panahintsika ny fehin'izany de hoe i Jesosy kay tonga teto an-tany dia endrika zanak'Andriamanitra izy
endrika celestialy izy na de natao ambany kely noho ny anjely ary satria izay mihitsy hoe zanak'Andriamanitra fa ny masontsika tsy misokatra no mahatonga antsika tsy mahita an'izay tavan'Andriamanitra tsy to mamirapiratra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay de izany ny zavatra misy eo am-piangonana ry havana participe fotsiny antsika amin'ny culte participe fotsiny antsika amin'ny fivoriam-bavaka amin'ny fandraisana anjara amin'ny sampana lehilahy lehibe ny fampianarana sekolahady sy ny sisa rehetra fa noho ny masom-panahintsika tsy misokatra dia tsy misy an' Jesosy mamirapiratra ao amin'ny fiangonana fa teny vakina no misy ao hira araky ny fitariana hoe ataontsika ny firana fanampiny zao ataontsika ny firana katolika zao ataontsika ny hira fiderana rija rasolon-drahibena tsy fantatro sevamy manasy ny sisa rehetra miaratsiny amin'izany anarana voatonona izany de tanina amin'izay ny olona fa tsy hitatsika ilay endrika Andriamanitra mamirapiratra izay misy rayonnement de gloire voninahitr'Andriamanitra tokony anova zavatra be eo amin'ny fiainantsika arak'ilay présence ny Elie sy Mosesy à gauche à droite. Sœurs sy frères, important be ity resaka masom-panahy ity. Ohatra faharoa, raha mamaky ny Nomery toko faharoa amby roapolo indray tsika de fatatsika indray ny tantaran'ny Balaka sy Balama. Rehefa voahodidina ny Moabita, satria natanjaka be ny vahoaka Hebreo tamin'izany no ny fomban'Andriamanitra azy ireo, de nisy mpaminany antsoina hoe Balama, de nisy mpaminany ihany koa antsoina hoe Balaka. De tao anatin'ny orory ty Balaka ity de hoe andana ampiantsoy Balama, fa i Balama nefa dia nomban'Andriamanitra tsy toy izy de nomen'Andriamanitra teny izy hoe izao no azonao atao, izao no tsy azonao atao. Fa teo amin'izay hoe teny fotsiny ihany no azony, fa tsy nisokatra ny masom-panahiny. Troisième œil. De fatatsika ny tantara rehefa nitaingina ny zana-borikiny izy. De eto misy lesona tsara. Tsara isika misaisir azy hoe itsika na de être ambony être anankiray ary, Balama izay mpaminany ambony ny zana-biriky ary mitaingina eo ambony ny zana-biriky, manambara zavatra be da be izany. Fa tsy misokatra ny masom-panahiny fa ora nefa ilay biriky ny tangenany. Nosokafan'Andriamanitra ny masom-panahiny mba tsy handeha à gauche à droite fa hijanona amin'ny toerana anankiray ary nitereny tao mihitsy Balama. Satria misy anjely mpandringana amin'ny toerana anankiray izay napidrikina n'ilay biriky tsy handehanana. Balaka sy Balama, masom-panahy. Isika zany amin'ny fiainantsika sy fanompoantsika na de manana ny toerantsika ary sika. Izaho manana ny ositra nomen'Andriamanitra, manana ny tenin'Andriamanitra ampitondrain'Andriamanitra, manana ny talenta nomen'Andriamanitra, manana ny fiandraketako amin'ny maha mpiandraikitra sekolalady na diakona na pastora na mpiandry na lehibe antsampana lehilahy lehibe na vehivavy lehibe na sy ny sisa rehetra araky ny etikety zay mety ho sahaza. Fa raha vao tsy misokatra io masom-panahy koa de exposé foana à tout moment amin'ny anjely mpandringana. Ary zay ilay message ihany koa nampitaiko hoe ny zavatra misy rehetra dia mampita message amintsika. Misy horontany mampita message amintsika Andriamanitra. Mivory ny COP21 réchauffement climatique, mampita message amintsika Andriamanitra. Misy coupe du monde, misy taraka, mampita message amintsika Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia mampita message amintsika. Ary izay ny ka eto amin'ity Nomery toko faharoa amby roapolo ity. Balaka sy Balama ilay ampondra. Fa i Balama izay nanana ny anjara toerany tamin'ny maha mpaminany sy pahita azy vangin'Andriamanitra, nanana ny tenin'Andriamanitra sy ny fahendreny araky ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy nisokatra ny masom-panahiny de tsy nahita izy fa misy danger, misy fahafatesana, misy anjely mpandringana avina havanana na eo anoloana na efa aminy mihitsy, na efa eo amin'ny tenany mihitsy, eo amin'ny fanjakany mihitsy. Sœurs sy frères, mamerina indray azy zany hoe zava-dehibe raha isika pino nomen'Andriamanitra nyity masom-panahy misokatra ity, satria isan'ny fampahitana privilège manoloana fahafatesana sy fandringanana dia misy message zany ampitain'Andriamanitra amintsika amin'ny contexte sy ny zavatra misy rehetra mihetsika, douleur de l'enfantement, de miaraka amin'izay manana masom-panahy ianao
avelao Andriamanitra amboary ny fitondrantenanao sy ny fanomponao ifanaraka amin'ny sitrapon'ny Andriamanitra dia omen'Andriamanitra masom-panahy ianao dia ahita ianao fa efa eo ambava hoana ny fahafatesana izao tontolo izao, eo ambava hoana ny fandringanana kiondalana farany araka tia kambalama ity ny fotoana izay andronana an'izao tontolo izao. Dia mitovitovy amin'izay ihany koa laika mpanjaka faharoa toko fahaenina eto indray dia misy tantarany Elisa sy ilay zatovy mpanompony rehefa voadidin'ny Siriana nanaovan'izy ireo latsakalina Elisa sy ny mpanompony dia Elisa nahita hoe ny momba anay betsaka noho ny momba azy ireo dia nivavaka Elisa hoe sokafo ny mason'ity zatoviko ity ahita fa ny momba antsika dia betsaka lavitra noho ny momba azy ireo. Resaka troisième masom-panahy avokoa zany sœur sy frère fa raha tsy manana an'izany masom-panahy izany tsika dia iororo sy atahotra amin'ny fangejana zao tontolo zao, ny mondialisation, ny esprit mety ho ferehetra izay mahatonga antsika ho kivy sy ketraka ao anatin'ny fanompoantsika ho fierevitra. Farandriavana amaranantsika azy fa lasa be ny fotoana dia ny asan'ny apôstôly toko fahafito andin'ny fahadimapolo tena hoe tiako ampaherezana anao ny tantarany Étienne la évangéliste rehefa tao anatin'ny persécution izy lynchage public isan'ny tao anatin'izany i Paul apôstôly i Saul izy tamin'izany vanim-potoana zany tena hoe prédateur mihitsy mialatsiny tena ty hoe antikristy biblikely mihitsy mpiaza chrétien tahaka ny contexte misy amin'izao ianao raha vao mitory ten'Andriamanitra dia feno mpiaza feno rehetrarehetra sy ny sisa. Fa rehefa mivavaka Stefana ary Stefana feno hery ozy ny baiboly asan'ny apôstôly toko fahafito andin'ny fahadimapolo amen ary Stefana feno hery tena hita ny lanitra ny sokatra misokatra échelle de Jacob misokatra io lanitra io ary hitany ny seza fiainan'Andriamanitra seza fiandrianan'Andriamanitra tsy to ndray tsy to ary Jesosy Kristy teo akavanan'Andriamanitra tsy to manambara zavatra mafonja be zany mesazany Stefana izany. Be da betsika ny manompo fa tsy mahita an'izay voninahitr'Andriamanitra izay, tsy mahita an'izay seza fiandrianan'Andriamanitra izay sy Jesosy Kristy eo amin'ny seza fiandrianan'izay. Fa ny fanompoana dia mijanona routine fotsiny ny hira louange sy ny adoration mijanona spectacle sy animation fotsiny ny toriteny mijanona resaka moralité sy coach développement personnel fotsiny ainsi de suite satria tsy manana an'ilay maso fahatelo isika. Mino fa voarainao ny afatra zay no azonao ambara lavalava ny fotoana saiko zaraiko roa izy ity nefa ny eritreritra indray dia alao petsaka ny azo ambara fa misaotra ny tompontsika voambara aloha izay tokony ho nambara izay voafehy tao anatin'ny fotoana tokana somary lavalava ho iaho hialako tsiny. Manaraka indray tsika miresaka lohahevitra hafa pratika foana expérience zaraitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny fahendrena baiboly foana. Misaotra antsika rehetra any koa nanaraka hatramin'ny farany message important be zay zavatra nizaraitsika zay ny amin'ny maso fahatelo œil qui voit tout ny troisième œil ny masom-panahy. Misaotra ny tompo lehibe tsika ary mangataka ny fahendreny foana sy ny protection anaraka atsika foana satria exposé tsika ety amin'ity zao tontolo zao ity ny amin'ny lafin-javatra maro araka ny teny soratra masina ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana vavaka sika famaranana ny fotoana. Misaotra anao zay ray masina tsy toa, misaotra anao zay Jesosy Kristy, misaotra ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao raha mbola afaka ny zara izay sujet izay sy ny tokony nambara fahendrena araka ny baiboly sy ny danger ambadika rehetra tao anatin'ny fanambarana nanambarana izany. Teraina ny anaranao ary mangataka foana ny protectionnao ny enjerinao no mitoby manodidina anay tahaka nefa nitobinao sy ny tarihanao lalana anay. Ny etaetanay tompo ary ny fanirinay fa tsy obsession anay maniry fatratra izay mba hosokafanao tokoa ny masonay mba tsy ho mpanompo tsotra izay, mba tsy ho mpanompo mpamaky teny tsotra fotsiny ihany izay ao anatin'ny routine sy ao anatin'ny fahazarana ao anatin'ny sanatriny izany antsoina hoe méthode mba tsy ho izany fotsiny noentinay misitraka fanompona miaraka aminao fa tena hoe mahita sy miaina expérience zay amin'ny alalan'ny masom-panahy
sokafanao raitsy to be da be ny mangeta an'zany be da be ny tianana an'zany ampio izahay amin'ny stabilité anay amin'ny fanompona ianao Jesosy amin'ny fahaizanay mitoetra eo aminao malona ny fahatsarany filazantsara sy ilay gloire ao anatin'izay erany filazantsara izay fitsanganana amin'ny maty ilay endrik'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana apahitao an'izay voninahitra izay zay amin'ny alalan'ny toe-ponay compatible amin'ny erany filazantsara sy ny fahatsarany tontolon'ny filazantsara ny fiainana ny vie éternelle lay semence kristika ampitoero amin'izany zay Jesosy Kristy de misaotra betsaka ny amin'ny zavatra rehetra voambara sy ny voalaza rehetra ny aja sy ny dera dia anao irery ihany zay rehetra mangetahita fanasitranana sy délivrance sy fitonim-po satria ao anatin'ny adi-tsaina sy ny zavatra ohatran'izany Jesosy tianao no mamindra fo aminay tsiraray avy manoloana ny faiblessinay sy ny fahalemenay ary mamangy anay arak'izay ianao ary mitondra fanasitranana anay Alléluia voninahitra ny raitsy to Jesosy Kristy ny tomboka asiany mivavaka izany raha soatsika rehetra dia amin'ny manaraka indray sœur sy frère